raha afaka milatsaka ny filoham-pirenena rehetra amin'ny olona lampandrorenan'io dia ambarako amin'ny vahoaka malagasy fa afaka milatsaka koa amin'ny filoham-pirenena ho fidiana Andriamatoa président ny fanavaozana Andriamatoa Mikael. Satria zao nisy fahabangana teo. Rehefa nisy fahabangana teo dia tsy maintsy nandray andraikitra ny HCC. Satria firenena no resaka eto ary tsy maintsy misy mpitondra izany firenena izany. Koa satria tsy nisy président Sénat, tsy vitatsika ny former an'ilay gouvernement dia tsy maintsy iny fandraisana andraikitra iny. Ny anina teo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny filoham-panjakana Andriamatoa Mikael tamina lampandrorenana. Ka raha vao mipetraka fotsiny io lampandrorenan'io dia mazava ho azy fa afaka milatsaka Andriamatoa président Mikael. Zay no mampiavaka an'ity fitantanana ity. Averiko indray tsisy zavatra tapaka teto. Ny fahatapahany rehefa tsisy lalam-pandrorenana zay vao misy tapaka. Ny tsy fisian'ny filoham-pirenena fahambangana mbola hitana lalam-pandrorenana manova an'izay zavatra zay. Fa raha tonga amin'ny lalam-pandrorenana fahadimy isika dia mazava ho azy afaka milatsaka izay mahavoafeno tanteraka ny fepetra rehetra. Satria mbola averiko indray tsy transition ity fa nisy fahabangana teo dia nandray andraikitra ny HCC nametraka an'izay fahabangana zay hitantana ny tany sy ny fanjakana. Concertation nationale mahanational azy dia raharaha ny vahoaka malagasy. Rehefa ianao zany manana zo pirenena maha-malagasy ianao dia afaka mandray anjara ianao, na avy any atsimo, na avy any avaratra, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na malagasy avy any ambanivohitra any ary, na malagasy avy eto andrenivohitra, na malagasy avy any, na malagasy mipetraka any andafy any. Rehefa malagasy ianao dia afaka mandray anjara en concertation nationale. Fa ingahy engineer Rajoely tompoko fa tsy malagasy intsony, tsy afaka mandray anjara amin'ny raharaha ny malagasy, ny vazaha na ny frantsay.